feno fifaliana indray ny arabako an'ny ankizy kely rehetra izay manaraka sy manjoy an'izao fandaharana izao. Mandritry ny terinandro ity isika rahankizy dia hiresaka sy hijery momba ny hoe fitantanam-pananana ho an'ny ankizy. Fa mialohan'izany dia manasa ny ankizy kely tsirairay avy hivavaka. Vavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao fa mbola omenao tombontsoa sy omenao fotoana izahay ahafahanay hiaino momba an'izany hoe fitantanam-pananana ho an'ny ankizy izany. Mangataka aminao izahay mba hiresaka, hiteny amin'ny ankizy kely tsirairay avy, dia mba ho ampiarina eo amin'ny fiainana ny zavatra rehetra izay ho jerena eto. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay mivavaka. Amen. Ny ankizy dia afaka miandraikitra zavatra be dia be. Ohatra hoe ny vatany, ny tontolo iainana izay misy antsika, ny fanomezana, ny talenta, ny fahaiza-manao. Fa izao ihany koa na io fotoana ananantsika 420 ora io ary dia afaka miandraikitra an'io isika. Ary ny vola izay omeny dada sy neny antsika dia afaka tantanantsika atsakany sy andavany izany. Ary ireo fananana izay ananantsika any an-tokantrano any. Tsy hoe kely ianareo rakizy dia mieritreritra hoe tsy havita an'izany. Fa na dia kely ary ianareo dia mahavita mitantana ny zavatra rehetra izay eo am-pelatananareo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 1:1 dia nisy zavatra nanan-danja izay napetraka Andriamanitra ho karakaraintsika. Genesis 1:1 dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Midika izany fa izao rankizy, Andriamanitra mihitsy no tompon'izao rehetra izao. Fa izao ny andraikitsika dia ny hompitantana an'ireo zavaboary izay namboarindreo mba ho voninahiny sy ho andraikitra lehibe. Naoro jerentsika voalohany androany no hoe mikarakara ny vatana. Nafoizina amin'ny alalan'ny teny hoe stewards ny teny izay hoe mikarakara ny vatana. Zava-dehibe ny fikarakarantsika an'ity vatantsika ity. Mba hahazoana fahasalamana tsara dia nisy lalàna 5 ho jerentsika mba hahafahantsika ho tomady ho salama lalandava dia ndao ary ho jerentsika izany. Voalohany amin'izany dia ny S, ny masoandro. Io masoandro izay omen'Andriamanitra antsika io isan'andro isan'andro dia zava-dehibe ny ananantsika azy. Fa ahoana ary io masoandro io dia manome vitamine D ho antsika tsirairay avy. Ary ankoatra ny vitamine D dia manatanjaka ny taolana izy, manamafy ny nify ihany koa ny masoandro. Io masoandro io dia mitondra loko, mitory fahasalamana eny amin'ny takolaky ny ankizy kely tsirairay avy. Dia izao ny ankizy mila mitanin'andro isan'andro. Tsy hoe maraina mandra-parivo ny andro dia io mitanin'andro foana, fa ilay tanin'andro ilay amin'ny 7 maraina iny dia iny ny tena tsara indrindra ataon'ny ankizy. Tanin'ny ankizy dia mahazo fahasalamana izy ireo amin'izany. Fa izao ihany koa ho antsika manana trano izay misy varavarankely ahafahan'ny tara-masoandro miditra dia rehefa maraina dia sokafy hidanadana ny varavarankely mba hidiran'izany tana-masoandro izany. Izay ny amin'ny masoandro fa ny manaraka dia izao ny fahatokiana. Lete izany ny fahatokiana. Andriamanitra dia tsy maniry antsika arary. Mahafantatrareo hoe asan'izy io aretiny io, asan'ny Satana rakizy
io aretiny io. Asan'ilay fahavalo, ny fahatokinan'ny tompo dia hanalany ahiahy sy ny fahasosorenan-tsaina rehetra. Afaka ny ainam-pifaliana kokoa sy ampiaombiazana kokoa isika rankizy raha ohatra ka mahatoky an'ilay Andriamanitra izay nanao an'izao rehetra izao. Ny fahatelo dia ny na ny hoe fanatanjahantena. Ilain'ny ankizy na dia ankizy ary izy ny manao fanatanjahantena 10 minitra hatramin'ny 15 minitra dia efa ampy. Ohatra hoe mandeha mihazakazaka, mitaingina bisikileta, manao fanatanjahantena ao an-trano, soatran'izany hitantsika amin'izao sary izao dia afaka ataontsika foana ireny izany fanatanjahantena izany mba hahatonga ny ankizy hatanjaka, hahatonga ny fon'ny ankizy ho hidoboka tsara sy izany rehetrarehetra izany. Izay ny resaka fanatanjahantena. Fa ny W dia ny rano. Ninona hoe ny rano? Izao tokony azoto hisotro rano ny ankizy. Ny rano iray vera dia isaky ny 10 kilao. Ahoana hoe raha 10 kilao izany ny ankizy dia mila misotro rano iray vera. Dia ahoana izany raha 30 kilao ilay ankizy dia rano firy vera izany no tokony hosotrony? Rano 3 vera no tokony hosotrony ny ankizy. Izany indrindra. Fa izao vao maraina vao mifoha dia tokony hisotro rano matimaty ny ankizy. Ary adiny 2 aorianan'ny sakafo indray vao mahazo misotro rano. Izany hoe adiny 1 alohan'ny sakafo izany no misotro rano dia adiny 2 aorianan'ny sakafo. Fa ny zavatra fadiana rankizy dia izao ny misotro rano rehefa misakafo. Satria lasa sahirana be ny vavontsika raha sady misakafo isika no manino no misotro rano. Izay ny resaka rano fa hiditra eo amin'ny rivotra isika. Ilay rivotra. Mahasalama ny ankizy ny mifoka rivotra madio. Rehefa mifola vao maraina be iny isika dia tokony manokatra ny varavarakely dia manao fisefoana lalina eo amin'ny varavarakely. Mampiditra rivotra madio ao amin'ny orona ary mamoaka an'izany ao amin'ny vava. Atao ao amin'ny 10 izay zavatra izay. Fa ny ankoatran'izay dia ny ankizy ihany koa dia tokony mba hoe mandeha eny amin'ny toerana izay misy ny rivotra madio fa tsy eny amin'ilay rivotra maloto ireny. Ary ankoatran'izay dia izao rehefa mifoha maraina dia sokafana tsara ihany ny varavarakely mba hidiran'ny rivotra madio. Dia salama daholo ny ankizy ao anatin'izay. Ny aira rankizy dia fitsaharana. Ahoana hoe fitsaharana? Mandritra ny 9 andro isika rankizy ao anatin'ny 12 ora dia manao zavatra, milalao, mianatra, manao raharaha. Dia izao rehefa tonga ny alina dia mila mitsahatra ny ankizy. Mila matory ny ankizy rehefa tonga ny alina. Ka izao adiny 9 ka nomena ny ankizy mba hatoriana. Adiny 4 rankizy, adiny 9. Mirararotina izany io adiny 9 izay tokony hatorian'ny ankizy io. Fa izao ankoatran'ilay matory isaky ny alina dia Andriamanitra ihany koa dia nanao ny sabata ho andro hitsaharana. Hitsaharana amin'ny asa aman-draharaha, hitsaharana amin'ny kilalao, amin'ny fianarana, amin'ny asa ao an-tokantrano. Dia izao rehefa mitsahatra, rehefa sabata dia mandeha makany am-piangonana. Ny rariana dia ny ankizy rehetra dia hay hanao an'izany fitsaharana izany. Fa ny manaraka dia tsy inona izany fa ny sakafo. Raha tiantsika rankizy no tomady ho salama tsara dia tokony hinana sakafo ara-pahasalamana
ny ankizy kely tsirairay avy. Ohatra ny ahoana moa izany sakafo ara-pahasalamana izany? Ireo ny sakafo ara-pahasalamana. Misy ny voankazo, misy ny legioma, misy ny voamaina isan-karazany, misy ny serialy. Ao ihany koa ny hena izay tsy hitantsika amin'ny sary eto. Fa izao mila atao karazany io sakafo hoantsika io. Fa tsy karazany be dia be fa karazany 3 dia ampy. Karazany 4 karazany 3 dia ampy. Dia izao ohatra hoe zava-manta na voankazo. Fa hoanina alohan'ny hinam-bary ny zava-manta na voankazo. Na zany ny ankizy mihinana voankazo na mihinana ohatra hoe salady, lasary karaoty dia sy ohatran'izany. Fa izao io ampiana vary sy laoka. Dia izay karazany 3 ihany ny sakafo tokony hoantsika. Dia izao tsy azo atao ny mihinana matetika, na mihinana mitafotafo be, na manao goûter. Fa rehefa iny mihinana iny zany tsika dia mihinana atao voky tsara dia izay ihany. Mandrinona moa no mahatonga an'izay rankizy? Satria mandreraka ny vavony raha vao mihinana karazan-javatra be isika, raha vao mihinana zavatra elanelam-potoana. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao rankizy Korintiana 1:9-20 ka hatramin'ny 20 dia misy an'izao hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Izao rankizy an'Andriamanitra io tenantsika io. Fanamasin'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'io tenantsika io. Dia izao tsy izay tiantsika atao ny ataontsika amin'io tenantsika io fa reny toromarika lalàna valin'ny fahasalaman-dreny dia afaka ampiaritsika hikarakaratsika ny vatantsika tsirairay avy. Dia mirary soa ankizy tsirairay avy aoka ahitantana izany tenantsika izany sika, ahikarakara an'izany tenantsika izany. Dia samy io tahian'Andriamanitra daholo ny ankizy kely tsirairay avy.